Anivon'ny faritra indray kosa Velon-taraina ireo mponina ao amin'ny distrikan'Imanja noho ny afitsoky ny dahalo. Miantso ny tompon'andraikitra mahefy izy ireo araka izany mba hijery akaiky ny olana misy any amin'izy ireo. Miroborobo fatratra anto fisian'ny fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ao amin'ny distrikan'Imanja ao amin'ny Miroborobo fatratra anto fisian'ny fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ao amin'ny distrikan'Imanja ao amin'ny faritra Menabe. Mitebiteby fatratra ary very fanambola velona mihitsy aza ny mponina ny toerana. Tonga eto andrenivohitra tokoa ireo solon-tenan'ity district ity hitatitra ny zava-misy marina. Ny fanafiana izy ireo avy agny Ankazoabo mandeha anjato ny mahery le dahalo miampita ny mangoky de miditra agny amin'ny tompon'Imanja. Raha fa tonga reo manko misy andiany roa zany ny fanafiandreo. Misy reo tonga 5 heures du matin de encerclena le tanàna, le olo anjatony zany encerclena le tanàna, vangoy avy eo ampandihizy tsisy lamba de tifiry amizay de malemy le tompon'ombiny sy fokon'olo eo an-tanàna de lasa le omby roanjato lasa gendarme roa naratra fokon'olo ray maty tompon'omby. Akoatra ny fisitomana ny lakolosy fanairana dia mikasa ny iona amin'ny fitondram-panjakana ihany koa no atondrian'izy ireo eto Antananarivo. Misy tokoa ny sosokevitra avy amin'izy ireo manoloana ny zava-mitranga. Ny ataonay dia izao ny eritseritsinay ao amin'ny distrikan'Imanja hoe aleotsika miakatra manantona ny fanjakana foibe. Hanao antsoavo fa enjana ty fanafian'ity malaso ty mba mangataky renfort zany zay ny tena dianay mba hanampina nireo maramila zay ao an-toerana aminay. Akoatra ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana dia mamely ihany koa ny valala any amin'ny distrikan'Imanja ka manana ny fahasimban'ny voly ireo mponina.